No ny rotsakorana ny fanesesy tato amin'ny distrika ny Tolanaro dia voaterina emitratrany ny fanatanterahana ny tanamaro andro ny olom-pirenena teto anivony distrika ny Tolanaro tamin'ny volana novambra. Ny sabotsy lasa teo no tanteraka ny hetsika ny rahan'ireo hery rehetra izay teo ambany fitariana ny sekretera jeneraly ny gouvernoura ny faritra Anosy Raverinandro Abdon Marie. Ho fanatanterahana ny politika ankapobeny ny fitondram-panjakana amin'ny fandrakofana ala-maitso ny Madagasikara dia naorina tao ambinany be ny ivotoerana vaovao famokarana zanakazo. Androany toko moa ny tanamaro izay niarahana tamin'ireo service technique sy collectivité territoriale rehetrarehetra tato anatin'ny faritra Anosy dia niematra foana moa izy ity zany tokony tamin'le 16 lasa 23 tokony tamin'le 23 lasa 30 androany noho ny toetrandro ratsy dia ratsy androany zany nahazo andro tamin'ny tompo dia misaotra anazy ambony ary isorana an'ireo mpanjay anjara rehetrarehetra reo koa fa angamba maromaro ihany reo pot reboucher reo aloha no mariana tamin'ny alalan'ny famenoana pot tany pot izany na reboussage dia isorana be dia be ny nandray anjara isorana ny avy ao amin'ny faritra ihany koa sy ny PTF izay nandray anjara rehetrarehetra indrindra fa itsika vahoaka ny Fort Dauphin tsy akanavaka. Ty tagnamaro izay natao androany ity moa zany nentina manokana hanampiana ny DIRED Anosy na ny direction interrégionale de l'environnement et du développement durable Anosy ho fanatanterahana ny velirano izay ny fanaovan'ny Andriamatoa Filohajaina Andry Rajoelina sy ny vahoaka malagasy entina handrakofana alan'ny Madagasikara ary mbola tafiditra ao anatin'ny andinin'ny fahafolo ihany koa amin'ny politika ankapobeny fanjakana. Dia isany mandray misalama andray anjara amin'izay zany izahay avy ao amin'ny sapandraha misahana ny tontolo iainana sy ny ala manentana ny vahoaka ny Fort Dauphin tsy vaky volo hiaraka natanteraka aminay an'io fanamby io. Tonga maro hanatanteraka ny asa androany tsy hadino ireo zay efa nanatanteraka ny asa fanomanana dia ny avy ao amin'ny tafibahoaka ireo miaramila ny avy ao amin'ny commune ny avy ao amin'ny direction régionale ny environnement mahatazana an'Andriamatoa colonel chef de corps eto dia mampita ny fisaorana ranga fa dia tsy ho tanteraka izao raha tsy nisy ireo andiana miaramila izay nanampy ny asa hatramin'ny maly ho fanomanana an'izao tagnamaro iarahantsika androany izao. Isaorana mitafotafo isika rehetra mpitatana ara-panjakana sy tsy miankina na ny ao amin'ny fiarahamonim-pirenena izay tonga maro hanatanteraka an'ity tagnamaro ity. Ny fahavononantsika androany dia mahavelom-panantenana fa dia ampofen'ny fitiavana firesakina ary fitiava tanindrazana tokoa no hanatanterantsika ny tagnamaro androany. Ny tagnamaro izay iendrika famboleana fanamboarana pépinière na fanajarena zanakazo. Izay fanajarena zanakazo zay amin'ny ankapobeny dia iendrika ny famenoantsika tany an'ilay sase ny tany efa vonona nataon'ireo miaramila omaly dia ahafahantsika mamboly an'ilay voankazo ao anatin'ilay sase dia manondraka azy amin'ny ankapobeny izay no mety mioasantsika androany. Fa miomakomana ireo teknisianina ary isika rehetra koa dia tokony mba somary mivory satria misy fampianarana aloha ho ataotsika mba handavorariana an'izay asa ho ataotsika ho fanajarena pépinière eto androany izao. Pot plastika ray alina voasesika tany sy efa misy graine acacia sy eucalyptus no napetraka tao tamin'ity ivotoerana ity mba ho fisantarana izany.